Miarabantsika rehetra ny tokantrano ny avako malala manona ny fiadanany tompo amintsika amin'izao alatsinainy fa roapolo ny volana aprily izao ary mitsidika ny isa tokantrano ny isam-badavarana amin'ny alalan'ity mofinaina izay voalahatra hovakina ity ny jaona toko faharoapolo andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny fasivy amby roapolo no mofinainantsika an'io ry avako malala jaona toko faharoapolo andiny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny andiny sivy amby roapolo vagintsika aminaran'i Jesoa. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesoa. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo zahay. Fa io kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanana ny olatry ny nombona, ka ataoko eo amin'ny olatry ny nombona ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lavony koa ny tanako dia tsy mba ino aho. Ary ny afaka avalona dia tafangana teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, te efeto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary te efeto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voko ary aza ho isan'izay tsy mino va mino. Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Rehavana ity jaona toko faharoapolo ity izay eo am-pelantanantsika dia miresaka ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty ary mitantara ny fizotra zany fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zany. Ny andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fasivy amby roapolo dia mitantara ny niaonan'ny tompo manokana tamin'ny Tomasy. Tapany voalohany moa ahitantsika ny niaonan'ny tompo tamin'ny Mary, niaonan'ny tompo tamin'ny mpianatra, dia eto kosa niaonan'ny tompo tamin'ny ty anankiray tsy mba nety nino. Dia anazava ny ataontsika hoe ny finoana ary anazavan'ny jaona fa tsy mora akory ny mino. Amin'ny andininy faraika amby telopolo dia manazava mihitsy ny jaona apôstôly hoe vonsoratana izao filazantsara izao mba inotsika, mba inonareo fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ady asehony fa tsy lalana mora akory ny hoe mino. Ndray maka nisy boky kely nosoratan'ny pasteur Rafaralambola. Ilay boky kely dia mitondra lohateny hoe ary ianao koa mba ahoana, saika fantatra ny ankamaroantsika. Dia ao anatin'io boky kely nosoratana Rafaralambola io, pasteur Rafaralambola io, dia misy tantara kely tahak'izao. Hoy pasteur raha ny tantara izy moa pasteur ny Frenjy. Ny Frenjy izay havanana mihitsy amin'ny fitezana ankizy sy tanora. Dia mampiasa tantara matetika amin'ny fanazavana ny filazantsara. Dia remaka hoy pasteur nisy mpampianatra anankiray na mpianatra mikasika ny finoana ny mpianany. Ary dia miarabantsika rehetra rehavako malala tratra ity alatsinainy izay men'ny tompontsika ity alatsinainy fa roapolo ny volana aprily izay amanginantsika ny tokantrano amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Ny soratra masina izay voalahatra ao mofinainantsika an'io dia ny jaona toko faharoapolo, jaona toko faharoapolo ny andininy faefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesoa. Fa Tomasy anankiray tamin'ny 12 lahy ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo zahay. Fa hoy kosa izy taminy, raha tsy hitako eo amin'ny tanana ny olatry ny nombona ka ataoko eo amin'ny olatry ny nombona ny ratsan-tanako ary ataoko eo amin'ny lany vony koa ny tanako dia tsy mba ino aho. Ary noho ny afaka avalona dia tafangana teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy,
atefeto ny latsa-tananao ka jereo ny tanako ary atefeto koa ny tananao ka ataovy am'lany voko ary aza ho isan'izay tsy mino fa mino dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro ho Jesoa taminy satria nahita ianao dia nino sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity Jaona toko faharoapolo ty afaka malala dia manazava ny mitantara amintsika ny nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty sy ny sehony tamin'ny mpianatra, ny sehony tamin'ny Maria tamin'ny mpianatra ary ny sehony tamin'ilay mpianatra iray izay Tomasy ny anarany, anankiray tamin'ireo mpianatra Jesosy izay tsy nino ny fitsakanan'ny tompo tamin'ny maty na dia fantantarain'ny mpianatra iray. Asa moa nakaiso Tomasy tamin'ny andininy fa 7 sy ny andininy faharoapolo hoe nionan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehetra fa Tomasy tsy teo ary dia rehefa nitantarana izy dia tsy nino ary niady varotra nidongo tamin'ny tompo mihitsy hoe za dia tsy mba iny mihitsy raha tsy hitako sy tsapaiko ny olatra eo amin'i Jesosy. Ary dia asehon'ity andininy vitsivitsy izay mampinaina tykely avako malala ny andininy fa 7 zany ka hatramin'ny andininy fa 7 fa tsy mora akory ny mino ary mety ho diavin'ny olombelona, mety ho diavin'ny kristianina rehetra koa ny fametrahana am-panontaniana ny amin'ny finoany amin'izay hevitry ny finoany na ny hevitry ny lalina hitondran'Andriamanitra azy. Ary dia zay raha teo moa no antony filazantsaraka ny Jaona hoe Jaona amin'ny 1:30 manao hoe voasoratra izao boky izao ny azo filazantsara zao mba inonao mba inontsika an' Jesosy, zany hoe tsy mora akory ny mandresy lahatra fa ny finoana dia tena asan'Andriamanitra nefa kosa fiditsika olombelona. Dia eto ary afaka malala mampatsiaro ny tantara kely nosoratan'ny pasteur Rafaralambola ao anatin'ilay boky izay antsoina hoe boky kely izay izay antsoina hoe ary ianao mba ahoana. Ny pasteur Rafaralambola ao anatin'ny tantara io manazava ny finoana izy. Indray maka nisy mpampianatra anankiray nanazava tamin'ny mpianany latsaky ny 12 taona teo reo mpianatra ireo dia nanazava tamin'ny mpianatra natao hoe finoana izy. Dia fa avokarany voasary tamin'izay dia naka voasary ity mpampianatra dia izy tamin'ny mpianatra fantatrareo inony ity dia niaraka nioraka ny mpianatra mazava ho azy voasary iny ramose dia aiza zao le voasary ny fanontaniany ramose mpampianatra mamaly ihany ny mpianatra satria mandray anjara iny amin'ny ramose zao ny voasary dia nalainy ramose ilay voasary dia nampidiriny tao anaty armoara. Hitanareo zao ty voasary ty ampidiriko ao anaty armoara izy ty eny tompoko ny ankizy. Dia aiza le voasary niaraka nioraka ny ankizy ao anaty armoara dia nidindra amin'izay tsara ny armoara. Nametraka fanontaniana amin'izay ramose ono araka izy inona zany ny atao hoe finoana izy aminareo ny mino fa izy aminareo ny mino fa ato anatin'ny armoara ny voasary dia raha nioraka aloha ny ankizy eny tompoko ao anaty armoara ny voasary atsakany ny tanany izay mino fa ao anaty armoara ny voasary tsangana daholo ny tanany ankizy ao anaty armoara ny voasary kitany ankizy tsara nametrahany ramose ny voasary ao anaty armoara tao amin'izay ary iny ny atao hoe finoana niaraka namaly ny ankizy nanao hoe le voasary ao anaty armoara. Rehefa koa malala indraindray asehony zany tantara zany fa tsy mora akory mamaritry ny atao hoe finoana raha miainga amin'ny zavatra hita maso tsy mora mamaritry ny atao hoe finoana. Eto ary dia asehony Jaona amin'ity tantaranyity fa na dia mpanompon'Andriamanitra mpanaradian'ny tompo ary efa nazavain'ny tompo matetika aza ny amin'ny hafatesany sy nitsanganany dia mbola mety ho tratra ny fametraham-panontaniana ihany momba ny atao hoe finoana. Ary ny finoana dia asehony Jaona eto fa tsy tonga ho azy akory indraindray fa mety mandalo fizantoitra. Ny finoana dia mety mahatonga fametraham-panontaniana maro ary ny fanontaniana nefa dia mitondra valiny, misy valiny ary ny valiny dia mitondra ho amin'ny finoana ihany.
fa misy raha vitsivitsy ary mitsasy azay indrindra ndeo resahantsika am'ty jaona toko faharoapolo andiny efatra am'roapolo ka trafasy am'roapolo ity voalohany de izao mikasika ny fiadanana mikasika ny fiadanana amin'ny andininy fa enina am'roapolo tapany farany am'dininy fa enina am'roapolo de hoy ny filazany jaona azy nitsangana teo afovoany Jesosy ka nanao hoe fiadanana ho anareo. Intelo Jesosy nanonona fiadanana amin'ity jaona toko faharoapolo ity. Intelo Jesosy nanonona fiadanana amin'ity jaona toko faharoapolo ity. Ary ny fiadanana fahatelo no hitononona amin'ny andininy fa enina am'roapolo io, ary io fiadanana fahatelo io no anjarany Tomasy. Ny fiadanana roa voalohany tsy teo Tomasy, fa ity fiadanana fahatelo ity no anjarany Tomasy. Fa nahoana kay Jesosy amin'ity filazantsaraka ny jaona ity no manonona intelo hoe fiadanana, na nahoana ny tiany jaona antitra terina mihitsy fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty tena nanonona ny fiadanana. Any amin'ny filazantsara alohan'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty de matetika resaka fomba fiaraba-Jiosy any ny fiadanana, fa eto de antitra terin'ny jaona hoe intelo be zao Jesosy nanonona fiadanana fantafo nitsangana tamin'ny maty izy, ary ny fiadanana fahatelo de nitonony manokana ho an'ny Tomasy. Teo anatria ny mpianatra zava ho azy fa natao koa an'ny Tomasy. Ny fiadanana voalohany ary amin'ny andininy fa 7:20 ary nitsangana teo afovoany Jesosy ny ana tamin'ny mpianatra de nanao hoe fiadanana ho anareo. Io lay fiadanana voalohany. Io fiadanana voalohany io de tononony Jesosy ho amin'ny mpianatra. Tononony Jesosy ho an'ireo mpianatra nino ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ireo mpianatra ireo de no filazan'ny andiny fa 7:20 azy rehefa riva ny andro voalohany amin'ny herinandro avondrina varavaran'ny mpianatra de niangona noho ny fahatorana ny Jiosy ka nitsangana teo afovoany Jesosy de nanao hoe fiadanana ho anareo. Io lay fiadanana voalohany de fiadanana natao ho an'ny mpianatra, fiadanana natao ho an'ny mino, fiadanana zay mahatonga fiombonam-posy fiombonanaina amin' Jesosy. Io le fiadanana ho anao, io le fiadanana zay ateraky ny fanatrehan'i Jesosy velona amin'ny fiainantsika amin'ny fotoana rehetra zay anatrehany Jesosy atsika de manonona fiadanana. Io le fiadanana tononony amin'ny fiangonana, io le fiadanana tononony amin'ny isa-tokantrano, io le fiadanana tononony tsy amin'ny fametraham-panontaniantsika kory aza hoe eo isa-tseo, fa le fiadanana omeny ny tompo maimai-poana ny mino, fiadanana efa nomeny noho ny fandresen'ny fahafatesana. Io le fiadanana ho anao. Fa ny faharoa de amin'ny 1:20 de nanonona fiadanana indray Jesosy. Fa ny fiadanana faharoa de fiadanana hafakely indray. Aorinina n'lay nanonona ny fiadanana faharoa dia inona nataony? Naniasy izy. Naniasy izy. Fiadanana voalohany nitononony Jesosy ary taorinany nanonany azy de nanome fanazavana maizy azy izy, nampiseho ny olatra teo amin'ny tanany tamin'ny mpianatra izy, nanao zay nonony mpianatra izy. Fa tamin'ny faharoa de ity ry avako malala, le fiadanana faharoa de fiadanana natao ho hitina miasa, le fiadanana zay ampanantenain'ny tompo amin'ny fanantanterahana ny fanompona hoy izy tahaka ny rany ray aho no anarahako anareo kosa. Le fiadanana izay mahatonga atsika atsiaro ho vohiraka, le fiadanana zay omen'ny tompo ny fiangonana eo ampanantanterahana ny hiraka ampanaovina azy. Io koa ry avako malala de natao anao. Rehefa fahavolobelon'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty isika de ampanantenain'ny tompo fiadanana eny ampanantanterahana ny asa fahavolobelona eny. Fa ny farany zay aseho ny tendininy fa 9:20 zay eo anatin'ny mofinaintsika an'io ity de le fiadanana natao an'izao tontolo zao. Satria fiadanana zay nisy anankiray tsy nino nge teo hoe Tomasy tsy nino,
ny olona rehetra ny sangy ny tomon'ny tompo ny fiadanana zany hoe na ny tsy mino ko aza ry afako malala de anona ny tompo ny fiadanana ary zay le Jesosy mitsangana tamin'ny maty ny fiadanan'i Jesosy de voalohany indrindra ho an'ny mino aloha ny fiadanan'i Jesosy faharoa ho an'izay manaiky irahiny sy hiraka mpanoviny azy ary fahatelo ny fiadanan'i Jesosy de natao an'izao tontolo izao na de ny tsy mino azy de misitraka izany fiadanan'Andriamanitra zany fiadanan'Andriamanitra tsy fiadanana miangatra akory fa fiadanan'Andriamanitra omeno atsika pino fa izao afaka migoka am'izany fiadanana fandraisen'ny tompony fahafatesany zany izao tontolo zao na tsy mino azy izy de noho ny famindram-pon'Andriamanitra de omen'Andriamanitra anjara fiadanana izy zay ke matoka ny tompony teny de maka tamin'ny mpianatra manao hoe mandahana miditra am'izay amin'ny tokantrano ka zay tokantrano idinanao de tonono ny fiadanako ka raha ao lay zanaky ny fiadanana zany hoe tahaky lay andininy fa 5 sy andininy fa 1 de mitoetra amin'ireo fiadanan'ireo fa raha toka tsy zanaky ny fiadanana izy de miverina aminareo ihany lay fiadanana de afaka malala ny tiana tiany jaona teneniny eto de zao na izy ianao de manana anjara fiadanana ny tompo raiso azy zany fiadanana zany fa ny faharoa zay hitatsika eto afaka malala amin'ny ty andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 5 ty de zavatra ampianariny faharoa de zao tsy avelan'ny tompo tsy ino Tomasy tonga teo mihitsy ny tompo afaka herinandro tonga teo mihitsy ny tompo tena tonga ho an'ny Tomasy fotsiny izy zay ny tantarany Jaona azy tonga izy rehefa vita zay de tsy ny hiraka efa vita any aloha fanomezana fanamasina efa vita tany aloha fa tonga teo mihitsy izy ho an'ny Tomasy fotsiny ary tsy navelan'ny tompo raha tsy niny Tomasy tiany tompo loatra i Tomasy tiany tompo loatra na de zay maditra na de zay mafy loha aza de tiany tompo ry afako malala tsy de mora loatra timotsy de Tomasy de hitatsika amin'ny toko 1 nana fahasahina be miteny manana zay maha izy azy somarenjakenjany ny Tomasy saingy tsy foiny Jesosy Tomasy nitadiaviny Jesosy Tomasy tahaka atsika ary nataony zay no toy izy manao hoe ate feto ny ratsan-tananao de atao veto ny tananao de aza ho isan'izay tsy mino lay amin'ny teny malagasy rehefa ko malala ny hoe aza ho isan'izay tsy mino tsy tena mahalaza azy loatra fa amin'ny teny grika izy zay nanoratan'ny Jaona azy de azo atao manao hoe arsoya eto amin'ity olatry ny tanako ty ny ratsan-tananao ary atef eto amin'ity olatry ny lany voko ty kosa ny tananao de aoka ianao ho ateraka indray zay ny tena mahalaza azy aoka ianao ho ateraka indray na miova ho pino fa tsy hoe tsy pino miova na mibeba na aoka ianao ho ateraka indray ho pino fa tsy hoe tsy pino zay ny mahalaza azy ravaka teny amin'izao na tsy na zava-dehibe an'izao toko fatelo ny ateraka indray ary mitovy faka amin'ny teny hoe Genesis mitovy faka amin'ny teny hoe taranaka zay le hoe ateraka indray ianao na miova ianao ho taranaka vaovao ianao ho taranaka vaovao ny pino ianao fa tsy ho taranaka ny tsy pino arako malala tena fifidianan'Andriamanitra mihitsy ary eo ndraindray nataoko hoe manamarina fampianaran'ilay lehilahy anankiray antsoiny hoe Calvin ny hoe tena misy fotoana karohin'ny tompo mihitsy ary tsy avelan'ny mpanompony azony ratsy tsy avelan'ny ratsy mino azy afako malala ny faharoa lehibe lesona apetraky terenjona masina ity zany de zao ny hoe ny finoana de tena ateraky ny asan'Andriamanitra ao anatintsika ateraky ny fionatsika amin'Andriamanitra ny finoana ary zay finoana zay no mahatonga fiovampo
mahatonga fibebahana. Mifamatotra zany ny fibebahana sy ny finoana. Mifamatotra ny fiovam-po sy ny finoana. Avako malala ho isan'izay mino ary ianao. Sambatra kokoa ny tsy nahita nefa mino no zany engany ho isan'izay mino ianao. Fa ny farany avako malala zay hitana mampahay anao dia ity teny ity mihitsy, manao hoe sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ity filazantsaraky ny jaona ity dia nosoratana nandresy lahatra ho an'olona ataontsika hoe entina nandresy lahatra ireo olony saina. Marina fa be dia be ny olony fona, ataontsika hoe olony fona mamaky ny filazantsaraky ny jaona. Fa ny filazantsaraky ny jaona dia tena nosoratana mihitsy ho fandresena lahatra ireo olony saina, olony vovolavolana antsoina hoe civilisation grika sy ny kolotsaina grika izay nanome toerana ny fahalalana, ny gnose. Ary dia reny olona reny tiany jaona resena lahatra fa tsy amin'ny alalan'ny fanaporofona hita maso mandrakariva akory ny inoana. Tsy voatery ara-dalana mihitsy ny porofo hita maso na ny fahitana sy ny finoana. Zava-dehibe ny finoana. Tsy voatery miainga amin'ny fahitana, tsy voatery miainga amin'ny porofo, fa ny finoana dia fahatokina izay lazain'ny mpitory-teny. Ny finoana dia fahatokina izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia fahatokina, fahamarina ny teny izay lazain'ny fiangonana miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria Tomasy dia tsy nino ny fijoroana vavolombelona ireo mpianatra. Ary dia hoy ny tompo manao hoe zay nino ny reny dia sambatra izy. Ny teny hoe ny jiosy afaka malala sy ny grika eto am-pamaranana dia samy hafa toetsaina mihitsy, ary zay ny tiany jaona ho ahitsy. Ny jiosy, ny finoana jiosy dia avy amin'ny antsoina hoe teny. Hitantsika ao amin'ny taratasy ho an'ny Romana toko 10 manao hoe ny finoana avy amin'ny teny, avy amin'ny toriteny. Atsany amin'ny boky ny testamenta taloha dia manao antsoavy ny testamenta taloha hoe mihainory Israely. Ny finoana dia vokatry ny toriteny, ny finoana dia vokatry ny teny toriana, ny finoana dia vokatry ny fijoana vavolombelona. Ary rehefa mandre ny fijoana vavolombelona sy ny tenin'Andriamanitra isika dia tonga mino. Hoy Maria Magdalena tamin'ny mpianatra amin'ny 20 efa nahita ny tompo aho, dia nino ny mpianatra. Dia hoy ny tompo tamin'ny mpianatra, vetanana ho anareo. Rehefa nijoro vavolombelona tamin'ny Tomasy kosa ny mpianatra, nanao efa niseho taminay ny tompo, tsy nino Tomasy. Afaka malala amin'ny teny, amin'ny kolotsaina atao hoe amin'ny fomba fitezan'ny testamenta taloha, ka nitezana hatrany am-piantohanany antsika dia ny finoana dia avy ateraky ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia ateraky ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra. Fa ny civilisation grika kosa tsy zay. Ary zay no hitsy ny jaona eto. Ny civilisation grika raha miteny hoe teny izy, raha miteny hoe logos, zay naviany teny hoe science aza théorie, dia tsy teny hoe logos teny ihany izy, saingy teny izy hita maso, teny efa voaprovo, teny efa azo tsapaitanana. Dia eto zany jaona manazava manao hoe ny finoana dia tsy avy amin'ilay hita maso akory, tsy zava-dehibe. Ary zay mahatonga ny grika nge, mahatonga ny grika nanome toerana ny hita maso, dia ny finoana grika dia saika finoana miainga amin'ny hita maso. Ary hitantsika fa ny civilisation grika dia tena manome toerana ataontsika hoe estetika, manome toerana ny zavatra hita maso, zay ny civilisation grika. Ka lasa n'olo-van'ny fiangonana azy io tateoriana, lasa toetsaina n'olo-van'ny fiangonana tateoriana, n'olo-van'ny civilisation tandrefana mihitsy, ny finoana miainga amin'ny hita maso, finoana miainga amin'ny ataontsika hoe fanapofona isan-karazany. Satria zay le civilisation grika, zay le logos grika, lay hita maso, lay fanapofona, lay lojika hita maso azo tsapaitana zay mandrakariva. Fa lay debarana, lay dabara zay teny ao amin'ny testamenta taloha dia ray finoana vokatry ny fiainoana.
de avako malala tia nijaonina mbara avako fa itenin'andriamanitra inono io ihany io no mitondranao voalohany amin'ny finoana fa tsy ny fahitana akory tsy ny zavatra azo tsapahitana akory ary zay mahatonga ny tompo ny teny hoe tandreny tsara fa tsy mpitady fahagagana itsika tsy mpitady famantarana itsika tsy mandeha amin'ny fahitana isika fa mandeha amin'ny finoana zany hoe rehefa vakina aminao ny tenin'andriamanitra ary misy zavatra mampisalasala anao azonao atao mametraka fanontaniana azonao tsy voatery ho azonao fa mety mametraka fanontaniana mety misalasala fa mangataha amin'ny herin'ny fanahymasina mangataha amin'ny tompo satria zay dikany andiny faharoambyroapolo hoe arina nisy fofinaina izy de nyteny hoe raisy ny fanahymasina ny fanahymasina ho anatytsika sy ny tenin'andriamanitra toriana amintsika ianarantsika no mitondra antsika amin'ny fonariavako malala ko ankehitriny ara de ambara aminao fa velona Jesosy ary ambara aminao fa ny fiangonana efa nahitany Mesia itsika de afaka miteny tahaka ny Maria Magdalena afaka miteny tahaka amin'ireo mpianatra zao tontolo zao ka miteny manao hoe efa nahitany tompo zahay no zany ambara aminao fa velona ny tompo ary aza visan'izay tsy mino fa mino ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa velona ianao ary zay de anonanao ny fiatananao manokana manana anjara fiatanana aminao de aza veranao isalasala ny amin'ny herinao ny amin'ny fahendrenao ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fahamasinanao fa sambatra izahay tsy nahitanao kanefa kosa mino ny fisinao ny fitiavanao tsy azonay tsapahitana ianao saingy fantatra hoe tompo fa velona tomponay ka tsapanay ny fiadananao tsapanay ny fifalianao eo amin'ny fiainanay isan'andro izay manjary fahasoavana ifandraisanay amin'ny mpiara-pelona aminay mivavaka azy zay tompo ho amin'ny tokantrano tsirairay avy ataovy miorina amin'ny finoana izy ireo azaveranao resy ny fizahn-toetra azaveranao resy ny fisalasalana fa ataovy matoky anao ary ho an'izay misalasala de amin'ireo fotahakana amin'ny rano foan'ny Tomasy ataovy hitany ny fandresenao mba tsy ho very ataovy tsapa ny fahasoavanao mba tsy hisalasala de tononona aminay rehetra Jesosy ny fiadananao noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay amen.